Tafatsangana kosa kehitriny ny vovonana malagasy ho an'ny tanindrazany izay vondronana mpanao politika sy olon-tsotra maromaro izy ireo moa dia manamafy ny tokony hanovana ny rafitra misy eto amin'ny firenena. Ankoatr'izay dia tsy mankasitraka ny fifidianana atao maimaika atao izao izy ireo. Araka izao fanazavana izao. Tokony ny fanovana rafitra no rosoana voalohany mba ahafahana mametraka ny fitoniana sy miaro ny tombotsoan'ny vahoaka marina araka ny hevitry ny vovonana malagasy ho an'ny tanindrazany. Nikarakara valandresako amin'ny mpanao gazety tokoa ity vovonana ity maraina io dia tsy ndrefa nambojanahary na ahafahana ny heviny sy manoloana ny toetra raha-pirenena. Sangana androany ny vovonana malagasy ho an'ny tanindrazany izay iombonany ireo hery rehetra misy eto amin'ny firenena tsy mankasitraka izao fidianana atao amboletra izao. Tsy hitanisy etsony izay hoe inona ny antony mahatonga ny fitsakanana ity vovonana ity fa efa fantatry malagasy rehetra fa tsy mandeha amin'ny laoniny ary tsy fanarahany boaka malagasy izao fifidianana izay atao amboletra ataon'ny communauté internationale izao. Mitaky ny fanarenam-pirenena sy ny fanavotan'ny tanindrazana ny vovonana malagasy ho an'ny tanindrazany izay ahitana mpanao politika avy amin'ny Escopole toa nisy Andriamatoa Henri Lecacheur, Joseph Yolande sy Alain Andriamseza avy amin'ny antoko-panohatra toy ny Ankolafizafy Albert ary fikambanana olo-pirenena tsotra toy Andry Rakotorova Rabetsara Nalita avy amin'ny mpiarony Zoampanjifa sy Henri Rakotomalala fantatra amin'ny anarana ihany koa hoe Riribe avy amin'ny fikambanana Zatovo.